indray ny fifalianay Andriamanitra fa handray indray ny teninao fa nadiovana ny aty anatinay fa melomelomana ny fanahinay fa nitsina ny dianay ary fitariananay anakaiky anao mitenena fa voninkenanao indray izahay amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hosea 4:11 ny andehan'ny 4:4 ny vakina teo no ampahereza amin'ny Tompo anao ry fiangonany malala. Mahavarina ny fitiavan'Andriamanitra. Izany no hevitry ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika anio. Mahavarina ny fitiavan'Andriamanitra. Izany Hosea zany dia naminany natsoiny Jehovah Andriamanitra aminany teo amin'ny Israely tany amin'ny taona 570 talohan'i Jesoa Kristy ka hatramin'ny taona 227 alohan'i Jesoa Kristy. Inona no zava-mitranga ka niantsona ty mpaminany Jehovah ity? Efa manomboka mangatsika ny zanak'Israely, mangatsika ara-panahy, ary vokatr' zany dia na ny fiandianan'ny firenena azy efa manomboka miozogozona. Efa nivadika tamin'Andriamanitra, nifangaro tamin'ireo vahiny tonga tao Israely dia nanompo Andriamanitra hafa, zany hoe ratsorina nanompo sapy ny fahotana hafa manaraka an'izany moa efa mangany fotsiny. Ao anatin'izany no antsona ny Hosea hitondra ny hafatry Jehovah, miantso azy hibebaka ka miala neniny eto. Ary zany indrindra no mahatonga maka amin'ireo hevitra hoe tena mahavarina ity fitiavan'Andriamanitra ity satria voalohany tsy mety kivy amin'ny fampidina ny zanak'Israely mihitsy Jehovah Andriamanitra. Tsy mety kivy. Zany zanak'Israely zany raha atao hoe afoezina azy efa trany amin'ny Abrahama 2000 taona talohan'i Jesoa Kristy zany. Eny mandraka androany mbola miala nenina amin'ny Israely Jehovah Andriamanitra. Mbola mandray ny tenin'Andriamanitra. Rehavana matoa ianao mbola mandray toroteny, mandray fampianarana sy fampahafantarana ny momba an'Andriamanitra, dia mbola no fitiavan'Andriamanitra anao izay, fa tsy Israely ihany tory. Andriamanitra mbola miala nenina aminao izay. Mahavarina ilay fitiavan'Andriamanitra satria isaka ho misitaka ny zanak'Israely dia mampody foana Andriamanitra. Mampody foana Andriamanitra. Hitantsika mandeha faharoa. Ry Israely eo, zany no tena nampitongaina Hosea, miverena indray amin'ny Jehovah Andriamanitra, tsy io ny voalohany, efa firy ny mpaminany taloha Hosea. Miverena indray fa lavokely ka ny ianao e. Andriamanitra tsy reraka mampody. Firy no mahavita an'izany. Ary mbola mandray antso mampody anao tahaka izany, ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ianao. Malahelo anao Andriamanitra mitika an'izany. Tsy dia isika loatra no mahahory an'Andriamanitra fa tompony arena rehetra izy, fa sarobidy eo masony kosa nefa. Ka eo mahavarina ilay fitiavan'Andriamanitra fa tsy kivy mihitsy izy. Na dia efa fantany azy amin'ny toetra ratsy ny zanak'Israely. Eto moa zany dia misy famaretana anankiray hoe lavokely ka ianao. Hoy ny teny frantsay hoe tu as trébuché par ta faute toi-même. Tsy avian'Andriamanitra amin'ny lavo azy, fa aviany nataony ihany. Raha ilay fomba fisainan'ny olombelona tsotsotra zany dia efa hoe sakorinao izay. Sa tsy zany? Fa tsy zany nataon'i Jehovah. Raha dia fantany aza fa io mbola miverimberiny foana ilay zanak'Israely. Mbola miantso ihany izy. Be dia be ny tena natongaina ny mpaminany niamitoetra ratsy ny zanak'Israely. Vahoaka mafiatoka. Mambarinao zany mafiatoka zany. Tena milaza azy teo ifanarina amin'Andriamanitra. Firenena manaja amin'ny fa lavitra kosa ny fona. Miatsara velatsintika izany. Fa mahavarina ilay fitiavan'Andriamanitra. Mbola misisika ihany Andriamanitra. Sika ve taranaka ankehitriny dia sahilazany hoe
tsara toetra noho ny zanak'Israely dia andeha hanamary teny eto tsika sanatria tsy misy tanteraka tsika hoe mpitarika amin'ny fotoana teo tamin'ny vavaka fifonana ary dia miangady ianao koa Andriamanitra tsy hanamary teny fa mba hitsotra afoy izany fahotana izany tena metry teny. Mahavarina ny fitiavan'Andriamanitra satria mbola miomana foana namindra fo Andriamanitra na dia efa milaozana azy. Izany no lohatenin'ilay teksta nivakitsika teo, miamindra amin'ny Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Tsy mba hoe karavasany andranao raha miverina ianao. Izay ny Andriamanitsika. Andriamanitra vonina amindra fo. Dieu de la deuxième chance. Ary zany no anatonantsika azy amin'ny fifaliana fa Andriamanitra fitiavana izy. Mandositra foana ilay zanak'Israely, mandositra foana. Arahany amin'izay tany andosirany any. Noentina tany amin'ny fanadevozana tany Egypte, arahany. Hoentina any amin'ny fahavakona tany Iraka ohatra, Babilônia zany, arahany. Mbola amindrano fo raha ny tokony misy hoe rehefa miala aminy dia avelany any dia rehefa maty any tsy arovana. Mbola amindrano fo. Ary zany mahatonga ny fotoamanina fahatelo amin'ny faharoa amby roapolo milaza hoe ny famindrampony Jehova no tsy nalan'nyritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiatrany. Raha izay fotoana efa samy nandaozantsika n'Andriamanitra izay no hoe voalatsak'Andriamanitra aza ny famaky, izay ny fomba filaza azy. Izy any tafajoro rehetra isika. Tsaroko manokana izany Jona zany, ny raha nataiza moa Jona? Tany Ninive, tany masika zany, Iraka kehitriny zany, efa masikasika olona. Tany nandrahana azy, fantatry Jona mihitsy hoe tena olona masika ny nandrahana io. Nandeha isazy nandeha. Nandositra izy, nandositra taiza izy? Nandositra tany Tarsisy izy. Any Espaina kehitriny zany reo. Fa ny mahavarina, aloha mahavarina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mbola manaraka azy tany koa Andriamanitra nefa fahandosirana. Dia rehefa teny ambony sambo ny fanadina teny dia hita hoe izy ingeny tena natonga an'izao rivotra sy loza be izao, natsipika any an-dranomasina dia naninona? No an'ny trozona be. Dia tao anatiny tao ohatran'ireny hoe nahazo studio ireny fa mbola tsy levona. Taovana ninona? Nandoarika ny bebaka, tena ny bebaka. Ary ny kely mahavoantsika zanak'olombelona rehefa le milamindamina sy ny ho avy any andoara mba hivavaka, atao mba hitaka sakany. Dana aloha fa ho tena. Dia ohatran'ny hoe sanatria miandry le kapoka mafimafy lanin'ny trozo loatra izay foana dia isika izany vao hoe Jehova, Jesosy Kristy tompo. Zay vao mandoarika bebebeka. Nandoarika Jona. Rehefa nandoarika Jona dia ahoana? Henon'Andriamanitra ny fifonany satsiany. Eny dia nataony ahoana? Nasaina lohan'ilay trozona be tery amin'ny sisiny, tery amin'ny plage. Dia resy lala tamin'izay vao lasa nandeha namitaniraka. Ka tantara lava moa zany fa mba tiako raisina amin'izay fotsiny hoe aina dia tany ampandosirana tany aza Jona, mbola narahany Jehovah Andriamanitra, mbola namindrano fo. Vao navita mibebaka kely fotsiny dia namindrano fo. Natrozona be vava be takon'iny asainy mamoaka anao mivoaka avy eo. Riavanao tahaka ny Jona sy izay rehetra nandositra amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika. Raha mbola maheno amin'izany ianao, tianao ny tompo ary mbola miala-nenina faraparana izy. Zany hoe rehefa Andriamanitra zany izay miala-nenina faraparana izay tsy misy masaka. Reo tsika varina mahita témoignage-na olona hoe tonga pastera na tonga tsy fantatro fa taloha izy dia taria amin'ny farany lavitra taria. Izy mihitsy ary hoe tena lehibe ny fanompontsampy. Misy an'izany hoe ireo mpanorona mitoby fifazana Madagasikara teo, izy mihitsy ny lehibe amin'ny fanompontsampy. Dia varina moa hoe ahoana moa olona tahaka izany ve no lasa mpanompon'Andriamanitra, lasa mpivavaka be. Satria mahavarina ny fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina ny famindrampony.
ay manaraka atsika ny ampansorana izy raha atao amin'ny fiainantsika kety zany de hoe nandositan'Andriamanitra anao, nandeha any amin'ny bary anao nanaraka anao any izy, nandeha any amin'ny kazoloa anao nanaraka anao izy, any amin'ny toeram-pijangajangana rehetra mbola manaraka anao izy, makany amin'ny doana anao mampisanty mbola manaraka anao any izy, mbola mitsirinitra mbola miandry any sao dia mbola hiverina ianao. Tsy mampieritreritra sy mahavariana anao hoe izany fitiavan'Andriamanitra zany. Ary misaoran'Andriamanitra tsika fa raha Andriamanitra mitovy fo sy fisaina antsika hoe vohitantsika iny fanandao sady mankariha ny fahavalontsika rehetra, avy hatransika dia manozona, avy hatransika dia hoe alohatsy no faty any. Raha eo amin'ny fiarahamonina moa vao misy mamaratsika any dia fa ataovy amin'ny fanaovana azy. Zany ilay fonjanak'olombelona fa tsy ohatr'izany Andriamanitra. Ka tsy fantatra anao fa hoy aho hoe mahavariana izany fitiavan'Andriamanitra. Dia misaora azy tsika tsy mbola nisy maty tany amin'ny toerana nandrosorantsika azy ireny, fa mbola io izy mbola miandry. Mampiasa fomba maro mba hibebahantsika, be dehibe ny fomban'Andriamanitra. Eto moa zany zao mety efa mahazaka atsika, nefa zavatra be dehibe no haitsika Andriamanitra mahatonga vita miantso mpaminany zany izy, mpaminany Mosea. Tsy moramora ary soa ihany misy mpanompon'Andriamanitra irahany manaiky anao ny asany mba hiala-menina eo amin'ny fiarahamonina, eny eo amin'ny fiangonana. Re fiangonana misaoran'Andriamanitra raha maneraka pastora amin'ny fiangonana misy anao izy, fa fitiavany anao zany, fa mindram-pono anao zany, tsy misy kisendrasendro zany ny fitondran'Andriamanitra. Mahavariana ilay fitiavan'Andriamanitra, fa mizava miseho rehetra dia tsapanao hoe misy tanan'Andriamanitra, na tsy takatry ny sainao azy. Misy hevitr'Andriamanitra, misy bitika Andriamanitra miantso anao anatin'azy. Nidira-pahasoavana ve ianao? Afam-panadinana ve ianao? Inona ny tsaronao? Hoe ianao ihany sy niezaka nataonao, fa tsisy nidiran'Andriamanitra izay nanome anao hery sy fahasalamana, fitadidiana, fahazotoana amin'ny fianarana. Nahazo asa ve ianao, nahazo vady ve, nahazo zanaka ve? Dia hoe tsisy nidiran'Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra raha mbola voatahaka izany. Niara-pahavoazana ve ianao? Asa tsy afa-panadinana, diso fanantenana amin'ny fitiavana, namory havana, ano zany moramora, very asa, narary mafy, accidenté. Dia ho ianao hoe kisendrasendra daholo zany rehetra zany. Raha tena olona manetry tena isika dia tokony mahatsiarina hoe te hampitodika andray Andriamanitra, te hampitodika amindray Andriamanitra, miteny amiko indray Andriamanitra. Ary Jôba zay niara-ny fara fahoriana rehetra raha amin'ny fijery maha-olombelona, tena ny fara fahoriana rehetra. Jôba no mampianatra antsika manao hoe tsy nisoa ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa raisitsika avy amin'Andriamanitra izy, mba tonga atsika hisaintsaina sy eritreritra. Ary fantatro tsara ny hafaran'i Jôba rehefa avy nibebaka, rehefa avy nifona tamin'Andriamanitra tao anatin'izany zavatsarotra izany. Mahavariana ny fitiavan'Andriamanitra. Fa hatramin'ny tontolo izay iverintsika hoe ara-politika, an'olombelona fotsiny azy, hain'Andriamanitra ampiasaina hampibebaka atsika. Eto izao dia ny ampira neo-asiria tamin'izany fotoana izany, tany amin'izany taonjato fahafito talohan'i Kristy, taonjato fahavalo zany, nakatsaka be zany ampira neo-asiria zany. Misy mahazo ny faritry Egypte zany, Syrie, Turquie, Iran, Irak, zany ny feheziny avokoa. Ary fitaovana zany, tamin'izany taonjato lavitra be zany, ny fahaizana mifehy mampiasa amin'ny soavaly ohatran'ny hoe mampiasa tanka ankehitriny. Dia le firenena matanjaka, le ampira matanjaka zany no tian'ny olona ianteherana. Fa eto zany ny antson'i Jehovah ampitongana an'i Mosea dia mampianatra azy hivavaka hoe bebaingany ianao. Asa zay herin'ny olombelona no anteranao zany andiny faefatra. Zao mivavaka ampianarana ny zanak'Israely ampitondrina an'i Mosea andiny faefatra. Asiria tsy hamonjy anay, io le ampira.
tsy taingitsoavaly izahay tsy hoe zay taingitsoavaly ankehitriny no manokana fa zay le fitaovana mahery vaika zay indreharehanina siriana dia tadiavin'ny olona hoe anaovana aliansa na dia ialana amin'Andriamanitra azy voaozona zay matoky olona ho ny tenin'Andriamanitra. Misy foana zay miseho azo matanjaka fa miantso anao Andriamanitra anampo aminy. Mahavarina ny fitiavan'Andriamanitra. Fa na zay verina hoe jetrisy tsy eritreretina hoe zany ve ny olona ampiasan'Andriamanitra hitondra famonjena, hitondra fanavotana, hain'Andriamanitra zany. Hainao zany Kirosy zany mpanjaka tany Babilôna eraka ankehitriny, tsy Israelianina zany. Nefa rehefa zay tian'Andriamanitra leonanay fitiavana, io no nasainy namoaka dekret tamin'ny taona 835 talohan'i Jesoa Kristy hoe ry zanak'Israely, ndao ary omena fahefananareo miverina makany Israely, manarina indray mirava indrindra efa mitenimpozin'Andriamanitra izay mampalahelo anareo. Dia tamin'izany no niverenan'ny zanak'Israely dia nanorenana indray ny tempoly. Zany hoe rehefa tena ara-panahy isika dia ampian'Andriamanitra amantatra ny sitrapony amin'ny zavatra miseho rehetra. Io événement tantaraina amin'ny maso medialy io rehefa tena manana ny fanahy tompontsika dia omeny maso matakatra hoe zao zany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsona zany dia zao tsy voafetratsika ny fomba andefasan'Andriamanitra mesazy, miantso atsika hiverina aminy, miantso atsika eo amin'ny fibebahana. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy masakana na amin'izay efa hiverintsika hoe mbola ino ve mbola ho vovontsy, tsy takatry ny satsika izany famondrafan'Andriamanitra zany. Sainy zao zay mamarana anazy, sainy zao misy fetran'izany famondrafan'Andriamanitra zao. Tena mitsara atsika koa Andriamanitra rehefa tena hafanenina izy. Verina fa mora amin'Andriamanitra veno hoe mandefa ny zanak'Israely andevozina mandritra amin'ny 300 taona tany Egypta. Tsy moramora zany fa nataon'Andriamanitra. Verina fa moramora amin'Andriamanitra veno hoe tsy nahandro ny zanak'Israely ny amin'ny didy folo izay nomena ny Mosesy tamin'ny tendrombohitra Sinay, fa dia zay amoron'Andriamanitra saho anay dia nandefasan'Andriamanitra biby lava misy pozina ihinana azy ary tena nahafaty. Nataon'Andriamanitra zany. Aoko tsika tsy anjeny ny andro lava hoe dia mpamindra fo zany Andriamanitra. Aloha mba hirihirihy eto fa hipirovely teto an-tany. Misy fetran'izany famondrampon'Andriamanitra zany. Ka anio raha mandray ny feony ianao, aza manamafy ny fonao intsony. Midira ao amin'ny efitranonao mangina ka mandoany. Mibeba atsoa Jesoa Kristy fa zay manatona azy tsy mba ho lava mihitsy. Amen.